Ahoana le fomba azahoana IDM e? Zay le fanontaniana napetraky le namana tato dia hovaliako amin'ity vidéo ity. Miditra ao anatin'ny internet download manager, miditra site officiel mihitsy ianao izay mihitsy atao recherche ao anaty Google. Rehefa hitanao dia téléchargeo io 30 jours essai gratuit io. Rehefa vita izay dia installeo. Rehefa installé ilay izy dia tsy mila hoe manao ino ianao fa miditra ato ianao dia manao recherche indray IDM trial reset. Rehefa vita izay dia miditra ato anatin'ity lien GitHub ity dia any ambanimbany any misy hoe download here. Dia klikianao ilay here dia midina any ambanimbany any aza dia raharahiana ilay famaky an'ilay anglais fa izaho tsy mahay. Dia ity no alaina dia téléchargena iny ohatra hoe ataoko eo amin'ny bureau ilay izy iny rehefa azo iny dia iny dia lancena iny rehefa lancenao iny dia misy an'ireto na ianao manao mi-enregistré an'ilay izy na manao an'ilay trial reset. Dia ny anahy manokana ity no ampiasaiko dia atao automatique. Dia miverina foana io miverina foana io miverina foana io isaky ny lany ilay 30 jours essai. Izay fa amin'ny manaraka indray mihaona.